Fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny vahiny ala radio ny lohateny-baovaontsika amin'ity androany ity ny emotra ny fanofanan'ireo frantsay ireo miaramila malagasy miaramila roa nogadraina velona ny ady mangatsika eo amin'ny zandary sy ny miaramila aobe jiboka fanakanana lavareny ampiantso fivoriana maika miaraka amin'ny solotenan'ny ON iny Zenit fitsabona mikasika ny fitsabona kosa indray dia niakatra hatramin'ny 520 isanjato ny vidy mpanafody talata 12 ny volana febroary 13 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary soranay hatrany ianao mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peontsika amin'ity androany ity Imam José no namana nanangona ny vaovao ary Zamari kosa tao amin'ny sehatra ara-teknika Omaly raha ny tokony izy no ny atomboka teo mahajanga ny fanofanan'ireo miaramila frantsay ireo miaramila avy eo anivon'ny andihana miaramila fanamafisana ny fahalalana afrikanina ho amin'ny fitandroana ny filaminana sy ireo iry vonjitaitra miaramila voatery na emotra nefa io fiofanana io noho ny lafin'ny teknika raha ny vaovao azo teo anivon'ny tafika malagasy misy tsy mombana kely ny eo anivon'ny lafiny ara-pitaovana amin'ny fanofanana ireo miaramila ireo ahemotra ny fanofanana saingy misy fandaminana kely atao vao ufaritana indray ny fotoana anatanterahana izany indray hoy ny teo anivon'ny tafika malagasy fomba fitandroana ny filaminana any anatin'ny firenena misy ady ireny no tokony anofanana ireo miaramila ireo tsy misy ifandraisany amin'ny fotoan-tsarotra andalovan'ny firenena izany raha ny filazan'ireo eo anivon'ny fiofanana fa efa fiofanana efa fanao isan-taona io manana anivon'ny tafika malagasy fa raha toka misy ady any ivelany ka ilana miaramila malagasy eo ambany fiahin'ny firenena mikambana hatrany ny iraka atao amin'izany raha misy Ny 5 febroary lasa teo no nijadona tao Tomasina ny sambo nitondra ireo miaramila ireo eo anivon'ny regimenta faharoa latsaka anelonaina ny tafika Antanety eo anivon'ny tafika Andranomasina ao La Réunion izay ao anatin'ny tafika ny faritra atsimon'ny ranomasimbe Indiana efa ho mahajanga izy ireo mampanao fanazarantena sy ny fizarana traikefa amin'ireo miaramila ny regimenta voalohany ary ny vonjitaitra Etsivato miteraka ady mangatsika eo amin'ny miaramila sy zandary any Betsiboka amin'izao fotoana izao ny fampidirana ponja vonjimaika ny miaramila roa voalaza fa nikasa amon'olona sy naka volan-keriny tao Antanambao Bevilandy ao anatin'ny faritra Betsiboka ny 9 febroary lasa teo raha ny vaovao azo teo anivon'ny zandarmerie-pirenena dia nidina tany an-toerana ny lehiben'ny vondrotom-paleovan'ny zandarmerie-pirenena ao Betsiboka vao nahare io tranga io voalaza nyty tatitry ny zandary avy any an-toerana tamin'izany fa nisy miaramila iray mitondra ny laharam-boninahitra kaporaly avy ao amin'ny regimenta voalohany ny herivonjitaitra na ny premier RFI etsy Ivato ny tifitra lehilahy iray tao an-toerana nanery vehivavy iray hafa izy sy miaramila iray namany andoa 9 tapitrisa ariary ho takalonaina efa voalohany 2 tapitrisa ariary tamin'ny vola io ka ny 5 febroary 13 no andoavana ny ambiny natao fanadiadiana ireto miaramila roa lahy ireto vokatry zany natolotry ny fampanoavana sy nahiditra ponja vonjimaika avy eo niantso ny lehiben'ny vondrotom-paleovan'ny zandarmerie-pirenena tao Betsiboka ny lehiben'ireo miaramila etsy amin'ny premier RFI tao anatin'izay ary nilaza fa anaisotra ireo miaramilany rehefa any Betsiboka raha vao migadra ireo miaramila ireo mbola niantso Antarby izy avy eo ary nanampy fa ho alany any Betsiboka ireo miaramila nigadra ireo ho iatrany ny teo anivon'ny zandarmerie-pirenena milaza ny any Betsiboka ny lehiben'ireo miaramila eo anivon'ny premier RFI Etsivato raha azo Antarby omaly mbola ty mihitsy aho izao mijery io raha io izao aza ty ka isy miaramila ialaona hoy izy raha ny filazan'ny lehiben'ny vondrotom-pileovana dia tsy mbola nisy fifanantonana teo amin'ireo rotonta mikasika io raha io mbola any amponja ireo miaramila ireo ary tsy mivoaka ny fonja izany ireo satria nandika lalàna hoy izy
ho hita eo ny fivoaran'ity toetra raha ity. Ampiantso fivoriana maika miaraka amin'ny solotena nohainy kosa ny Zenit. Ny alarobia ariva izao no anna tanteraka fivoriana maika miaraka amin'ireo mpikambana mandrafitra ilay komity itambaran'ireo solotena ny firenena mpikambana izay misahana ny fandrindrana ny fanampinan'ny Madagasikara amin'ny fanatotosana ny fifidianana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Zenit. Araky ny fanazavan'ny filohan'ny Zenit Beatrice Atala dia ifototra amin'ny fanazavana mahakasika ny fanapahan-kevitra niraisina tamin'ny 9 febroary izay nanemorana ny datim-pifidianana ny fihaonana. Ny fanakanana mivaivay nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay nilaza ny tsy fankasitrahana ny fanemorana ny datim-pifidianana sy ny fihazonana filaharana teo aloha no fantatra fa isan'ny antom-pisian'ity fivoriana ity. Ho fanomanana io fihaonana raha ampitso io dia anio no anatanteraka fivorimbe etsy alarobia ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Zenit. Raha nanontaniana momba ny fangatahan'ny filohan'ny tetezamita amin'ny tokony anaovana fakan-kevitra amin'ireo antoko politika momba io fanapahan-kevitra io Beatrice Atala omaly dia nanipika fa tsy anjaran'ny Zenit no maka izay fanapahan-kevitra izay. Izay dia manohy ny asa ara-dalàna ka raha ampitso ihany dia andefa taratasy mampafantatra iny fanapahan-kevitra niraisina teny vato iny ho an'ny gouvernement. Araky ny lalàna dia anjaran'ny filan-kevitry ny minisitra no manapa-kevitra mahakasika ny fanatanterahana izany ho ihany ny filohan'ny Zenit. Fa ivadika kely amin'ny resaka fahasalamana kosa sika tompoko lahy sy tompoko vavy niakatra hatramin'ny 10,100 ny vidin'ny fanafody. Niakatra ny vidim-panafody mikaikay ireo mpanjifa saingy tsy maintsy mividiana raha teo sitrana. Efa tamin'ny tapaky ny volana janoary sy ny fiandohan'ny volana febroary iny no nanomboka tsikaritra io fiakaran'ny vidim-panafody io teny anivon'ny farmasia. Ny fanafody mampatanjatanjaky ny lehilahy no lasa 8,000 ariary raha 9,000 ariary teo aloha. Ny fanafody mampidina tositra indray dia lasa 790 ariary raha 490 ariary teo aloha. Mahatratratra any amin'ny 10,100 mihitsy ny fiakarany ho an'ireo fanafody hafa hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny fidinan'ny sandan'ny vola ariary no tena fototry ny fiakarany, izany hoe miakatra ny sandan'ireo vola vahiny. Eny amin'ny mpambongady mpanafatra ireo fanafody any ivelany mihitsy araka izany no miatra ny fiakarany. Fa indray mbava kosa avy any ivelany lasa resabe etsy-roa amin'izao fotoana izao ny fametram-pialana nataon'ny Papa Benoît fa 12. Toa very-hevitra ihany ny mpino katolika etsy andanin'izay nefa dia fanapahan-kevitra efa hatrany am-boalohany io ny raisiny io satria araky ny filazany dia tetezamita ihany hoy izy no hitondrana io toerana io. Tsy nisy nanam-po iny fanapahan-kevitra iny. Tsy azo lazaina hoe mety na tsy fa izy no filoha masina mandidy amin'ny fanapahan-kevitra. Tsy azo lazaina ihany koa nefa fa hoe nametram-pialana izy satria tsy misy olona amboniny intsony satria lay ambony no izy dia i Jesosy Kristy izay efa any an-danitra. Sarotra ny zavatra misy eo amin'izao tontolo izao ka fantany hoe izay no soa ho an'ny fiangonana. Hoy kosa ny archevêque-n'Antananarivo Monseigneur Odomari Arsène Razanak'olona tao amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco. Fa olona roa naratra mafy ka ny iray tamin'izy ireo dia zaza vao 7 taona. Izany moa dia vokatry ny fipoahan'ny bomba nataon'ny olona tsy fantatra tamin'ny vila 4 tany Porto Vecchio any Corse du Sud. Ny vaovao ihany no milaza fa ilay olona lehibe iray naratra mafy izay mpiasa ao amin'ilay toerana dia may avokoa ny vatany. Ireo trano na vila voakasiky ny loza moa dia ao anatin'ny toeram-ponenan'ireo manam-pahefana mihazo ny lalan'ny Palombangia. Mbola eo ampanaovana fanadihadiana moa ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Fa nanapa-kevitra ny gouvernemanta frantsay ny alatsinainy 12 febroary lasa teo fa asiana fizahana manokana ny mikasika ny tsenan'ny hena indrindra fa ny hena fanao ambifotsy sy ny hena efa masaka izay amidy. Izany moa dia taorian'ilay
nahitana enana soavaly mifangaro tamin'ny enomby novokarin'ilay kompani iray Spangero et Comizel. Araky ny ambaran'ny Andriamatoa Benoît Hamon nany Paris sekretera mpanjakana miaim-pihinana. Nandritra ilay fivoriana tao Paris dia tsy mbola fantatra mazava ny antony io na fanahinina tanteraka na vokatry ny tsy firarahana fotsiny zao na koa fanaovana osoka amin'ny fomba mihaja. Raha ny fahitana azy aloha dia alatra ara-toekarena fotsiny izany. Nanambara moa ny ministry ny fambolena frantsay Stéphane Le Foll fa odinihana mandritra ny fivoriana Europeana ny alarobia avy izao any Bruxelles izany. Ny tapatapam-baovao iny no mamarana ny vaovaontsika amin'ity androany ity. Isaoranay hatrany ianareo tsy misaraka amin'ny onjam-peontsika tamin'ity androany ity. Ifaly no nanolotra antsika ny antsiprian'ny vaovao ary Mamy José kosa no nanampy tamin'ny fanangonana ny vaovao ary Zamarino tao amin'ny seratra ara-teknika. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ary tompoko lasy tompoko vavy mamin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray. Thank you.